Viva 98.8. Azava fandarina eto mionja-peo Viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny ora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena. Ny zavatra hita marsial amin'izao fotoana dia atao hoe somary verepera amin'ny resaka ara-politika. Ny vahoaka malagasy ny akamarony ary eo ihany koa ny mpanao politika malagasy izay misy hoe mpanao politika tonga ho azy eny dia samy mba manao izay saim-patany eny kanefa tsy tafapetraka ao anatin'le domaine mihitsy. Izay zany ny zavatra hita amin'izao fotoana. Mazava ho azy misy fisehoan-javatra somary manahirana eto amin'ny tany sy ny firenena, satria ny sehoan-javatra somary manahirana miseho foana matetika dia ny crise politika, fanonganam-panjakana, miverimberina, ary le izy matetika seho mitovy foana amin'ny fisehoany. Zay zany ny zavatra tiana ambara. Fanontaniana ngezabe mipetraka ankehitriny satria afaka fotoana fody eo vetesina indray ny lamozika be, ny matso ngezabe, ny défilé filaharana, ary samy teniteny daholo ny hoe ny fanangana-tsaina, samy teniteny hoe Madagasikara-nay. Fanontaniana mipetraka hoe ngezabe mipetraka ity dia ny hoe mahaleo tena tokoa ve Madagasikara sa tsy mahaleo tena. Io zany fanontaniana ngezabe mipetraka marsial, satria io zany taratra hita maneran-tany amin'ny firenena tsirairay dia samy manana ny tantarany. Mety ny firenekafa hanana ny zavatra mety hoe hitsarany amin'ny Madagasikara, ny firenekafa manana ny hitsarany, tsika eto koa manana ny fomba hitsarana any Madagasikara. Dia mipetraka izay fanontaniana izay satria ny mahatonga an'izay marsial dia zao ny fisehoana krizy sy ny fisehoan'ny olana ara-tsosialy sy ny zavatra maro mifandimby mifamaofao eto, indrindra koa ny ara-toe-karena, dia indraindray mampanotanitany tena ihany. Eto tsy miteny hoe mahaleo tena tsika na hoe tsy mahaleo tena, fa hoentintsika amin'ny famakafakana dia misy fiteny hoe samima misy avisy mpanara-maso vahoaka malagasy ka izao ary somary azataipinareo raha ohatra ka maheno feo ohatrany hoe mamaky, satria tsy maintsy nataoko document kely izy ty androany fa tsy voatahiry le cerveau kely dia aleo tena hoe soratana tsara mihitsy mba tsy siny diso koa zany sisa dia aveo marsial moa zany hitondra ihany koa famakafakana hoe zay tiany hoentina ao anatin'izay, fa hiezaka ihany moa zany hiezaka ao anatin'ny fanazavana tsipriny an'izay resaka famakafakana izay. Io zany manontany tena ny rehetra hoe mahita ny zava-misy ara-politika ara-toe-karena eto amin'ny firenena dia ara-dalàna sy ara-panjakana dia firenena mahaleo tena i Madagasikara. Zany hoe ny zavatra tiana mara zany dia hoe mahita zavatra tsika ara-dalàna sy ara-panjakana mirafitra rehetra mihitsy zany dia mety afaka mitentsika amin'izay fotoana izay hoe mahaleo tena Madagasikara. Madagasikara nanomboka tamin'ny 9 jona 1760 1960 rehefa ny farana amin'ny fanjanahantany frantsay dia manana gouvernemanta, manana lalam-panorenana, manana tafika, nanao fifidianana ary ny fifandraisana iraisam-pirenena manokana. Tsika zany dia mizika zany fa amin'ny lafiny ofisialy dia mahaleo tena ny firenena. Gamba azontsika tsara misy haingo rehetra saingy rehefa mijery ny zava-misy isan'andro ny olona dia miseho ny fanontaniana hoe tena mahaleo tena amin'ny fanapahan-kevitra ve isika, na koa hoe
iza marina no tena mifehy an'ity Madagasikara ity. Misy antony maro no natonga izany fisalasalana zany, miakina betsaka amin'ny fanampiana sy ny famatsiam-bola avy any ivelany, ny toe-karena sy ny tetikasa maro eto amin'ny firenena. Misy irera-bola sy tombontsoa vahiny manana ny fiantraikany amin'ny arenan-kibon'ny tany, ny seranatsambo, ny fambolena ary ny politika ara-toe-kanera. Maro ny mahatsapa fa mbola misy kolokolo sy fifandirana politika mahatonga ny tombontsoan'olombitsy ho ambony noho ny tombontsoam-bahoaka. Misy koa ny fahatsapan'ny olona fa indraindray ny politika eto dia voatariky ny tsindry avy amin'ny hery vahiny na ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena, kanefa tsy midika ho azy zany fa tsy malagasy no mifehy. Averiko tsara, kanefa tsy midika ho azy zany fa tsy malagasy no mifehy. Malagasy ihany ny eo amin'ny fitondrana sy ny rafitra saingy ny tena olana dia zao: iza ny tena manana fahefana ara-bola sy ara-toe-karena, iza ny mahavita mampiatra amin'ny politika maritra ary hatraiza amin'ny fahafahan'ny fanjakana mijoro eo amin'ny tombontsoam-pirenena rehefa misy ny tsindry anatiny sy ivelany ao anatin'ny demokrasia, dia ara-dalàna ny mametraka fanontaniana toy izao hoe ny zava-dehibe dia mijery vaovao amin'ny masony tsikera, mandinika amin'ny porofo sy ny zava-misy ary mandray anjara amin'ny fiainam-pirenenana amin'ny fomba milamina sy tompon'andraikitra ny fahaleovan-tena. Ny fahaleovan-tena tena lalina dia tsy mijanona amin'ny sainam-pirenena sy ny governemanta fotsiny, fa ahitana koa ny fahaleovan-tena ara-toe-karena, fahafahan'ny vahoaka misafidy sy manara-maso ny mpitondra, fananana rafitra matanjaka sy mangarahara ary ny fatokisan'ny olom-pirenena fa azo tokoa ny firenena, izany indrindra no mbola ady hevitra lehibe eto Madagasikara ankehitriny. Marsial, ao anatin'izay ihany tsika dia maro ny olona mahatsapa zany rehetra mijery ny zava-misy eto Madagasikara hoe misy elanelana eo amin'ny fahaleovan-tena ara-dalàna sy ny fahaleovan-tena tena iainana amin'ny lafiny ofisialy dia mahaleo tena ny firenena. Manana ny fanjakana lalàna, manana fanjakana sy lalàna mifidy mpitondra ary afaka mandray fanapahan-kevitra amin'ny anarany, fa amin'ny lafiny tena iainana kosa dia misy olona milaza fa mbola voafetra ilay fahaleovan-tena satria miakina amin'ny vola sy ny fanampiana avy any ivelany ny toe-karena. Marefo ny rafitra ara-panjakana, misy ny kolokolo sy fifampizarana tombontsoa ary indraindray tsy ny tombontsoam-bahoaka no hita ho lohalarana. Noho izany dia misy mpampiasa teny toy ny fahaleovan-tena taratasy, fahaleovan-tena tsy feno na sarisarina fahaleovan-tena. Saingy ny zava-dehibe koa ny mitandrina amin'ny fanatsohan-kevitra hoe tsy misy mihitsy ny fahaleovan-tena satria mbola manana safidy sy fahefana anatiny ihany ny firenena ary miakina betsaka amin'ny kalitaon'ny fitondrana sy ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena ny tena hery ny fahaleovan-tena. Rafitinina ny fanontaniana lehibe dia hoe mahaleo tena ve isika, fotsiny fa hoe atraiza ny tena fahafahan'ny malagasy mifeny arena ny toe-kareny ary ny hoaviny. Io no ady hevitra mbola velona ao amin'ny fiarahamonina sy ny politika eto Madagasikara. Olana daholo zany resahantsika zany Marsial. Misy ary ny vahaolana. Rehefa misy ny olana dia tsy maintsy misy tokony isy foana ny vahaolana. Misy ny vahaolana azo eritreretina dia hoe ao anatin'izay hoe maro mikasikasika izay tantara politika, satria ny fiandrianam-pirenena eto Madagasikara marina fa maro ny olona mahatsapa fa miverimberina ny krizy politika eto amin'ny firenena. Filoha voafidy, avy eo hetsi-bahoaka, na fanonganam-panjakana, dia tetezamita ary averina indray ny fifidianana. Raha jerena ny tantara tato anatin'ny apolo taonany maro zany dia hita ireo vanim-potoana 1972 27 1991 7 2002 2009 ireo rehetrareo dia nisy krizy lehibe na fiovankery tsy mifanaraka tanteraka tamin'ny lalam-panorenana. Saingy
tsy midika avy hatrany zany hoe tsy mahaleo teny Madagasikara ara-dalàna sy ara-diplomatika dia firenena mahaleo teny izy manomboka tamin'ny 1960 1960 ny fanontaniana tena apetraky ny olona matetika kosa dia hoe tena mahaleo tena ara-toe-karena ve i Madagasikara tsika zany sa mbola misy fiantraikany amin'ny hery vahiny sy ny tombontsoa iraisam-pirenena. Ny zava-misy dia firenena maro aty Afrika no mbola miakina betsaka amin'ny vola, trosa, fanampiana ary tsena avy any velany. Misy foana amin'ny fiantraikan'ny firenena matsandraka orinasa lehibe navondrona iraisam-pirenena amin'ny fanapahan-kevitra politika sy ny toe-karena. Rehefa marefo ny androm-panjakana sy ny toe-karena anatiny dia mora kokoa ny idirany tsindry avy any velany. Somary ny teny mafy kely aho io. Averiko indray mandeha, rehefa marefo ny androm-panjakana sy ny toe-karena anatiny dia mora kokoa ny idirany tsindry avy any velany. Fa ny zava-dehibe koa ny milaza fa ny olana anatiny kolikoly adi-pahefana, tsy fahamarinan'ny fitsarana, ny fahantrana, ny tsy fitovoan-kevitra politika dia manana anjara lehibe, tsy voatery hoe baiko mivatana avy amin'ny mpanjanaka avokoa ny krizy rehetra matetika mifangaro ny tombontsoa anatiny sy velany. Noho izany azo lazaina angamba fa mahaleo tena ara-panjakana Madagasikara saingy mbola miady mafy azo fahaleovan-tena feno ara-toe-karena ara-politika aty amin'ny stratéjika zany. Io no mahatonga ny olona sansany mahatsapa hoe mbola misy fanjanahantany ankolaka na néocolonisme indrindra rehefa vahiny no mifehy sehatra ara-toe-karena sasany miakina amin'ny fanampiana ivelany ny teti-bola na misy tsindry diplomatika amin'ny raharaha politika anatiny. Hevitra politika sy ara-tantara mbola hiadiky-hevitra be io ka samy manana fijeriny ny olona rehetra. Ny zavatra tila maro anatiny zay zany Martial amaranako azy fotsiny dia hoe fanontaniana ngeza be mipetraka hoe io zany marina ny hoe rehefa marefo ny ara-toe-karena sy mandeha lava ny ady la politika tsy ny rafitra-panjakana zany rehefa marefo zay mazava ho azy sarotra ny ilazana firenentsika hoe tafapetraka marina ao anatin'ny resaka fahaleovan-tena fa tsy maintsy mandeha arak'ilay voalaza teo hoe miankin-doha amin'ny resaka vola, tady vola foana le firenena dia io no fitaovana anankiray ngeza be ilalaovan'ny mpanao politika anatiny eto amintsika. Ifonako ahiteny amin'ny hoe misy mainkara manady mihitsy amin'ireo firenena dehibe hafa amoretana an'le firenena tsy voahan'le firenena ka mety aparefirefo any amarana dia miforinao rehefa avy eo le resaka ao ny insécurité, ny tsy fanajana sy ny sisa amin'ny ara-toe-karena indrindraindrindra moa zany dia marefo dia jereo ny mpampiasa vola betsaka eto Madagasikara dia vahiny raha miteny fotsiny tsika sehatra ny fizahantany somary mahagaga ihany io hoe maninona vazaha foana zany ny tena ny akamaroan'ny tompony resaka fizahantany eto amintsika na ny hôtel io na ny toerana sisisa fa vitsy le malagasy. Iny zany sehatra ray mba hoe reo marika anakay ny tena moa tao anatin'ny tontolon'izany resaka fizahantany zany na lala tsara mihitsy tao anatin'izany. Ny zavatra tiana tenena zany iny zany sehatra anakay tena hoe afa izay mahatonga le fanontaniana miverimerina hoe mahaleo tena marina ve tsika sa tsy mahaleo tena. Taridalana fa makafakana io fa dia samima misy avisa ary mpiaino jana anjarantsika mieritreritra fa dia mijanona foana ho mpanara-maso ny vahoaka malagasy. Ya, afinaritra ny famakafakanao teo mampatrika dia famenoana ilay izy ary fameno zay zavatra ataotsika amin'ny raha lazay rehefa any amin'ny farany fa makalesona zay nataoko hoe lohevitra hitondrako azy makalesontsika ao anatin'ny zavatra lazainao sy nambarako zay ezahako fitinina mihitsy. Ndao tsika katahaka kely firenena anankiray samy voazanaka Haïti, fanjakana kely any Amerika voany Haïti ary nosy kely ohatra Madagasikara izy kely lavitra ny Madagasikara izy satria 5,704 kilometatra toy mivadimandry 27,750 km carré imonja i Haïti
ary enina tapitrisa ny mponina ao aminy Port-au-Prince andrenivohitra manaraka ny atao hoe régime présidentiel na hoe fanjakana entina filoha fidina izy ireo ny teny créole sy teny frantsay ny fiteny betsaka any amin'zareo gourde ny anaran'ny volan'ny haïtiana 5,7 mponina haïtiana dia mainty hoditra avokoa ary 10,100 atsoina hoe foko mulâtre katolika koa ny 5,7 ny vahoaka haïtiana ary vaudou kosa ny finoany 10,100 mitovy Madagasikara ny toetany climat tropical hitan'ny Christophe Colomb tamin'ny 1512 izy zanatany Espagnol izy tany amboalohany ary atao hoe Saint-Domingue tamin'izany fotoan'izany saingy ny aty amin'ny ilany atsinanana dia République démocratique dominicaine ary rehefa niorina kosa ny amin'ny faritra ny tendrombohitra Haïti ny frantsay tany amin'ny taona 1710 dia araka ny traité de Ryswick tamin'ny taona 1790 dia lasa zanatany frantsay ity Haïti ity ary olona enina etsy ny lasa andevy tamin'izany fotoan'izany ny 10 etsy tamindreo dia na mainty hoditra avokoa ny atao anatin'izay 1790 zay dia natolotry ny Toussaint l'ouverture zay no nandresy tao anatiny nanohitra mafy izany Toussaint l'ouverture zany tany Haïti dia nandritra ny 570 hatramin'ny 1808 zany 1800 dia tena nanohitra an'izany rafitra fanjanahantany zany koa ny haïtiana nahazo fahaleovan-tena moa izy tamin'ny taona 1720 ny colonel Pierre Macloire no nitondra ary io dia nojembeasin'ny docteur François Duvalier tamin'ny 1770 mpanao didijadona nanerana ny Haïti zany Duvalier François izany ary tamin'ny 1770 hatramin'ny 1770 dia nandimby an'rainy i François Duvalier ny zanany antsoina Jean-Claude Duvalier miaramila zay azo lazaina fa tsy nety mihitsy fa fanjanahantany sy didijadona trany amin'ny endro vaovao nisy tany Haïti nanohitra ny tafika ary dia nalay miaramila ny fitondrana satria tsy natoko mpanao politika intsony ny olona tany Haïti ary nisy pretra katolika anankiray antsoina hoe mon père Jean Bertrand Aristide noteren'ny olona mihitsy alao ianao no mitondra fa tsy natoko mpanao politika ny haïtiana lany filoha inga i mon père Jean-Claude Duvalier miala tany Vatican moa zany amin'ny mahapretra azy dia lasa laïque tsy maintsy makalalana amin'ny Vatican araka ny droit canon katolika izay nalainy miaramila indray nefa ny fitondrana tamin'ny 1790 io le ataontsika hoe potsy ary nisy raha latsaka tany Haïti tratrany sazy na embargo avy amin'ny fikambanana na mivondro tany OEA i Haïti ary niditra tsehatra ny Amerikanina teo dia namerina ny Jean Bertrand Aristide rehefa teo amin'ny 1790 i René Préval nandimby azy dia mbola mifampitoy sy misaodaka tarataka zao endrika misy eto Madagasikara zao izany Haïti izany ary anisan'ny tany mahantra na dia efa iaran'ny loza voajanahary ihany koa satria iaran'ny ororotany matetika Haïti namana mampatrika inona ny lesona antsika alaina ao anatin'izay zanatany anglisy ary atao hoe nampiasa zavatra maro ny Amerikanina ny Amerikanina zay nametraka hoe gendarme du monde izy ny tompon'ireny vola betsaka ao amin'ny Bretton Woods na ny Banque mondiale sy FMI araka mahazatra antsika na ny any Cuba, Venezuela ary Mexique ary Canada izay tapany avaratra na Montréal ny Amerikanina mbola ny sarangotony koa ka hoety ny edivany amin'ny Saddam Hussein io edivany Iran ny edivany Irak ny edivany Ukraine ary i Israel zany rehetrarehetra zany samy maka tombontsoa ao anatin'izany daholo ary dia naka any Diego Garcia izy aty amin'ny faritry Madagasikara ao anatin'le nositsika na Îles Éparses inona ny lesona alainao anatin'izay samy manana ny atao hoe gâteau ty zao tontolo zao ty namana Patrika ny frantsay naka an'izay ny zanahany dia nataony ao anatin'le hoe tany miteny frantsay isan'izany Madagasikara ny anglisy maka ny tany ny zanahany dia nataony hoe anglophone na ny Commonwealth ny espagnol ihany koa dia naka ny tany ny zanahany ny italiana naka ny Libye sy Namibie ny portugais naka ny Cap Vert naka ny Mozambique ary Angola ary Brésil Russie koa naka ny azy zany hoe gâteau voazary eran-tany ara-politika zany ity planeta tany sy continente dimy iainantsika ity inona ny zavatra alaina amin'izay mba hakalesona Madagasikara verina amin'ny anao teo 1770 sy ranana nitondra Madagasikara
de sarbakoly na hoe nikendain'ny frantsay raha atao amin'ny teny mahitsy Madagasikara na maleo tena ara-politika fa miankidoha raha toe-karena 5 raiky amin'ny 70 raha tsiraka Didier Ignace nitodika tamin'ny Rosia izy ary nanala ny antsony hoe nazaty eny Mercedes niala tamin'ny zone franc ary nanavao le antsona hoe fifandraisana malagasy frantsay na hoe accord de coopération izany raha tsiraka mihitsy ministre ndrarambahiny tamin'izany tao amin'ny gouvernement Taramanatsoa raiky amin'ny 70 telo amin'ny 70 Zafy Albert no nitondra niezaka niala amin'izany banque mondiale zany tsika satria nidiny robinet ary de nitadiny amintsony hoe financement parallèle zany professeur Zafy zany nalaza be tamintsika amin'ny fahatongavan'ny prince ny Liechtenstein na teto Madagasikara ena 70 niverina indray ndraiky alataloha na dideratsiraka Ignace ary nanao sestan'ny tena ny tany Frantsa na hoe exil no teto Madagasikara nitondra ary dia lany indray fa mbola nitododo tamin'ny frantsay tsy maintsy ao andamosiny zany mitondra zany foana ny frantsay 2 naka amin'ny 3 hatramin'ny 7 iravalmanana atao hoe dada de nitododo tamin'ny anglisy ny almanina ary napiditra Madagasikara tao anatin'ny vondrona SADC zay miresaka amintsika amin'izao fotoana zao fa mbola nkendainy ny frantsay ihany niezaka nanilika ny Frantsa zany ravalmanana zany fa tsy maintsy nandray ampitiavana ny Jacques Chirac nitokana an'le lalam-pirenena voalohany avetsy anosikely amin'ny adrano maitso na ny trano lapany atemerandolona miazo ananosy zato ary dia tsy nisy afatsy ny radio-pirenena sy ny televizion-pirenena ary ny MBS zany fitondrany zany no nahazo niseho tao anatin'ny fitokanana ny lalana tsara iny ary ny teny ga Jacques Chirac tamin'izay hoe zay frantsay ny mpisolo vava anareo eo anivon'ny banque mondiale sy FMI io le fekinan-doha antoe-ara-toe-karena nresahanao teo Mamy Patrick 7 nandeha ny krizy nisy teto zany atao hoe asa tena haute autorité de l'État ary lazaina mihitsy fa hoe potsy na mpanonga-panjakana i Andry Rajoelina nanala ny sazy Madagasikara tao amin'ny banque mondiale sy ny FMI izy kanefany nisy ihany koa ny raraha na voasazy atsika vokatry ny nataony Marc Ravalomanana tamin'ny fifidianana n'ilay hoe fiaramanidina force one ifandresantsika miverimberina teto nalony karaha mampiasa mpanjakana ihany koa nefa nitairim-bola mpanjakana tamin'izany fitondrana asa te nety ny Andry Rajoelina zany na de nidy aza ny robinet araka amin'ny fiteny mahazatra nanaiky niny izy tsy nilatsaka izy mirahalahy na dia mitondra indray i Erajoanaromampianina ny 7 ary dia natosiky Andry Rajoelina moa ny Erajoanaromampianina raha toka nanosika an'izany Robinson kosa i Marc Ravalomanana tao aminatiny niny tapitra teo indray fitondrana Rajao Anaromampianina iny 7 nitododoa tamin'ny Chine zany amin'ny alalan'ilay fiara-miasa Chine Afrika i Andry Rajoelina ao anatin'ireny ny ravitra UEM na fisandratana tsy afa miala amin'ny la Frantsa anefitsika satria mbola ao anatin'ilay francophonie ary mbola mivondrana ao anatin'le France Afrika ihany koa misokatra tamin'ny SADC zay efa nampidin'ny Ravalomanana tamin'ny 3 ity filoha Andry Rajoelina ity ary lany filoha-pirenena ary hatramin'ny 5 nanorona an'le hoe UEM na fisandratana nisy vina 13 zay no tanterahany avokoa tsy ho tany saiko eto intsony zay tsy nisy ny naratsy azy fa ny zavatra misy de mbola kendain'ny frantsay satria le zanatahan'ny frantsay araky le lamina ny resahantsika tany ampiandohana 5 septambra mihetsika any antsona hoe génération Z nangina kely aloha ny frantsay kanefa tsy afaka miala ao anatin'ny tantara oktobra 5 naka fahefana indray ny junte militaire malagasy de nametraka ho ministre ndrarambahiny any Christine Razanamahasoa zay ny aloha lalana anakan'ny Frantsa mila fanazavana nanavao ny fifandraisana amin'ny Frantsa sy Madagasikara tsy afotsika elany zany ary marina zay no atao hoe zahay eto amin'ny okazava zana-bahoaka miaina anaty vahoaka tsy afaka mita-bahoaka moa lainga ave zany teneniko zany amarana azy namana Mamy Patrick nalana tsy ministre ndrarambahiny i Christine Razanamahasoa fa raha ivolana mipetrapetraka kely de nitendrena hoe serpa na hoe rafitra mpanolotsaina ny amin'ny rafitra hanapaka sy hanala ny sazany Madagasikara zay le nilazaintsika amin'ny rahalahy hoe mbola apaisement na hoe fampitoniana ara-politika misy fa tsy mbola misy ny reconnaissance internationale iteny ny mpiaino rehefa aveo inona zava-misy ary nanazavaina amin'ny frantsay ny fiara-miasa atsika tsy afa miala amin'ny la Frantsa
noho ny antony tsy voazavatsika andray minitra eto kanefa koa nanaradio andeha ho any amin'ny Rosia tsy mitovy ny fiorotana tamin'ny Rosia tamin'ny andro dideratsiraka satria dideratsiraka dia nanavo ny lalam-pandrenana niala tamin'ny accord de coopération frantsay ary name niala tamin'ny zone franc nanangana ny ariary nanangana ny bankin'ny Madagasikara ary ny fanaraka fa anao boky mena dia niaraka amin'ny communiste soviétique lamina niditra teto re fitaovana zay nyresahantsika hoe reny niara-tafika niara-toekarena niditra tamintsika Rosia tsy mitovy tamin'izay fitondrana tamin'ny andro dideratsiraka izay ty ataon'ny junte militaire ity satria olana atosika ny vahoaka no atolorana fahefana izy fa tsy lanym-bahoaka tsy voafidy izy zany fa olom-boatendry ny ray olom-boafidy nametraka an'ilay lamina fa ny ray olom-boatendry zany hoe misy dingana tsy mety ara-politika zany raha atao mahitsy amin'ny mampanao gazety sy mpamakafakatsika namana mampatrika hoe ny olom-boatendry tsy tokony nanapaka hevitra stratéjika iakina ny ain'ny Madagasikara tahaka an'izany mahitsy amin'ny teny an'izay namana mampatrika ary dia lasa nampidirina ny anatin'le hoe Sherpa i Kristina Razanamasoa zay ministra ndrarambany teo aloha miady ny tombotsoa ny firenena rehetra miady ho an'ny azy ny frantsay mitady ny tombotsoa ny rosianina tsy famezatsy ka ny zavatra hita zany namana mampatrika de hoe raha ny ara-tafika dia hitatsika daholo fa tsy maintsy miady ihany koa izao tontolo izao iza ny tompony teny farany tsy tomponantoka amin'izany dia tsika rehetrarehetra nilazako hoe homme politique ave ny mpitantana ankehitriny sa homme d'état samy makalesona fa dia raha tena homme d'état araka fijeriny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao satria mihamafana tao anatin'ny volana aprily sy volana metsatsika izao mihamafana fa neho-kevitra hoe raha te hivoaka amin'ny varavarana malalaka ny PRRM amin'izao fotoana izao na hoe junte militaire koa lazantsika azy teo dia tsy mirotsaka sanatria tsy mirotsaka filohan'ny repoblika fa hitondra n'le tondro zotra ametraka ny lalam-pandrenana mamaly le olana zay nitoriana bidon dia le hoe crise na jiro sy rano mametraka ny concertation nationale na ny fikoanan-doham-pirenena zay akatsika n'lay lalam-pandrenana malagasy ny lalam-pifidianana na code électoral ny fifidianana malalaka ary tsy milatsaka izy zay ny tsara indrindra mivoaka ny vavahady malalaka izy raha ohatra ka tsy milatsaka fa ny social-mbahoaka fa ia mijery ny social-mbahoaka inona zany mila manova rafitsika ovana mihitsy ilay lalam-pandrenana Madagasikara no eritreretin'ny maro fa anaran'ny Madagasikara tsy ataon'izany malagasy zany tsony tsika raha te hiala amin'ny frantsay mananama izy atsika tsy ohatra hoe gasy tsara azo eritreretina koa ny hiram-pirenena koa dia mifandrairay amin'ny frantsay io lay zany fandelam-patrisy ny tanindrazany malala ina moa maharatsy atsika hoe zanahary eo taio nge ny hira mifaninana tamin'iny ilasa faharoa le voalohany zanahary eo taio aitsika zany ary ny farany ny fiankinan-doha-toekarena fa maninona ny arena rehetra anaty ranomasina ambonin'ny tany anaty ala amin'ny abakabaka ananany Madagasikara maninona ny mahantra eo ambony arentsika mahetaheta ambony lakana maizina pototro ny mazava tsika malagasy telo amin'ny telopolo tapitisa mamaly azy namana mampatrika izay no mahatonga ny hoe miverimberina ny fanontanian'ny olona ary ady hevitra lahy hoe tena mahaleo tena tokoa ve Madagasikara amin'ny resaka ara-toekarena ara-barotra ara-bola sy amin'ny fifandraisana any velany ndao ary akafaintsika dia fotoananiko farany larana dia mandrosotsika ao anatin'izay faneho-kevitra izay repianao zay 034 07 zafady tompoko 009 88 034 07 009 88 ary ny 032 91 901 20 032 91 901 20 mirabanao tompoko eny tompoko navijonina avy aty atsila zay nabojanaka avaka miteny a eny tompoko efa hoe toy an'le fanazavana nentinareo sy miarabanareo aloha eny tompoko toy an'le fanazavana any a tsy haiko ataoko hoe azao zaho di maninony ataoka iso aty so dia anaraka amin'ny mahiotiny no mety amintsika satria zao la eto amintsika eto a dia ory avamanana zay ny tena marina zay tena ny enjehana raha ohatra ngena tamin'le fanjakana raha navilana nampitra manda iny olona iny a mino afa tafavokotsika fa ity dia tsy mitondra no minainaina nefa rehefa tonga ao am-pitoerana mangalatra fotsiny dia za zany tena to dia bany manaraka ny lalan'ny mahiota reny mety satria tena marina ny teny marsial
tsy afaka amin'ny frantsa io ela na hoaiza hoe hira zay na ny teny tsika zange efa tsy teny tsoa fa efa teny franc gasy tsika zay raha miteny tsisy problema tsisy koa ay ny gasy rehetrarehetra tika zay zany tsika efa frantsa ila hoy zany hoe tsy zany amahoety ajanykeny amin'iny fa hitrakely amin'ny FFKM raha tena ray FFKM satria efa izy mitondra bolina de zao avoay daholo aloha manaova fihavana avoay gaga politika ampodiny exilé politika rehetrarehetra alohan'ny gasy iaina malaky eto de rehefa tafavoaka ny FFKM zay zavatra zay de aorosy amizay ny concentration iny ty fiakiona do pirenena zany fa raha tsy tanteraky zay zavatra zay de zava-pona ary tsy tondra fitoniana mihitsy zavatra ho atao eo raha ohatra ka tsy ho tanteraky ny FFKM zay ka zay ny devoiran'ny FFKM voalohany hoe avoay daholo ny gaga politika rehetrarehetra de ampodiny gasy rehetrarehetra exilé politika de miara-monina etika de miara-mikonkonina maso anty Madagasikara fa raha zao fandeha hivarotra amin'ny Madagasikara hivarotra amin'ny Madagasikara amin'ny Rosia indray lafarana pako ny tonga sotra tompoko saona betsaka ianao de makasitraka tompoko ndrasantsika ny antso manaraka raha efa misy a iny tompoko mirabanao tompoko iny tompoko tsy eny mihitsy ana tenena mafimafy zay teo novevitra amiko mihitsy le ragnaty eo raha ohatra ka mifantoniako azy dia tikinge ohatra zavaka amin'ny frontiana hoaizana hoaizina efa niteny université fa niteny tamin'ny radio koa raha mandinika votony tsika jereo ingena zavatra enatsika hoe niteny ozy izy raha jereo amin'ny zanakitsika votony ary tika raha mampiditra mpianatra de zalany olona mampiditra izy de école d'expression française fa tisy école d'expression malagasy fa mamoriny nareo sekoly école d'expression malagasy fa ty olona mpianatra telo angamba niditro da zay zany zay koterina na ny culture na niny maniny na tsy avozy na ny fomba fiarany amin'ny frantsay zay zany nisy tonga de hevitra diatipiko eto tsy hoe mivavaka amin'ny frantsay kory fa ny accord de coopération vaovao na maro raha ohatra fa rehefa indreretra inge tsisy hotetika na hoe tsika na hoe tsy maintsy hakiny any apôstôly ka ny akaiky tsindra indrindra miafitatsika zavatra indrindra io zany doko le lasa makany amin'ny frantsay fa de misaotra nilo de miraro so saona betsaka ianao de makasitraka tompoko raha isitsika ny eo amin'ny orange iny tompoko miraba tompoko misaotra betsaka anareo eto amin'ny vivana no misertra da namana onjany ihany avy aty fandrina ihany no miteny enay zany ny tena hiampitana zany de sahala am'izao atao moramora le radio anao atao moramora mba faly sy milaza hoe mandeha ny rano agny amin'ny faritra tosy nandritra ny telo taona zay tsisy rano tagny amin'ny faritra tosy tamin'ny nandritra ny telo taona de zay nefa mahita sy mahatazana fa igny asa zay nataon'ny Andriamatoa filoha teo aloha igny no asa tanterahin'ny zareo tao mbola sinian'ny filoha teo aloha ihany io asa tanteraka am'izao fotoana zao momba an'le ranomandriseza zay mamaty rano anareo eny tosy agny amin'ny faritra Pasapitonga izy igny raha disa de zareo zany nanao ela tsisy rano igny zay natonga an'igny rano igny fa tiry zareo reto mihitsy no nisemboka tamin'igny sy zareo nanonga-panjakana tamin'ny 2025 mihitsy no nahitan'ny zany asa zany fa nahita an'izany asa zany sy nisemboka tamin'igny de Andriamatoa filoha teo aloha no nahitan'igny zay de malahelo an'izany zavatra rehetrarehetra zany am'izao fotoana zao zay neny mahatonga anay miteny mihitsy hoe ity fitondrana ty hoe de tsy mba afaka milaza ny marina amin'ny vahoaka ho
zay magnatanteraka fotsiny mety fa misy olona nahitan'io. Zay tena mahita sendra nandeha tamina faritra iray aho de misy fizarana jiro ataondry zareo amidy 7 ariary ny jiro amidy ataondry zareo. Zay jiro mitovy am'le lazaina fa hoe jiron'akoho de miloko mangamanga le jiro io. 7 ariary ny varotana azy amin'ny vahoaka ambanivohitra. Moa tsy ilazan'le toerana fa zay no agnapitako azy eto amin'ity onjam-peo ty nefa zany jiro zany ry vahoaka malagasy de natokana ho zaraina fotsiny nikarakarana-Andriamatoa filoha teo alohan'izany. Andry Rajoelina nikarakara zay taloha zarana fotsiny amin'ny vahoaka magnerana ny nosy zany. Fa am'izao zany misy karazany fagnambakana ambadika indray atao amin'ny vahoaka. De 7 ariary ny vidin'io jiro sady lokona mangamanga ohatran'le fagnovavana an'le loko regny. Zay angamba ny batena tiany kely hatipa de samy antsika amiray hina trano sotra tompoko. So nabetsaka ianao de makasitraka tompoko. Andrasantsika ny antso mirava tompoko. Eny tompoko. Efa ao ianao mirava tompoko. Allô, rakotoary avakia mahazo. Eny tompoko. Resak'ile din'le teo alohako teo io ane raha misy zay mitsy natonga ny zareo niazakazaka be nanao tonganan'ny président Andry Rajoelina rehefa tena dinihany satria raha tena vita tsara teo ny mandan'ny président ditany daholo re zavatra rehetrarehetra efa natombony reny tena voalohany aloha irana ny zareo hoe mbola ifaninana amin'iny olon'iny raha hoe isy ny fifidianana. Faharoa eo koa le fielonana hoe diry ireo mpitondra fatapy hoe zay teo ohatran'izao nefa tsy nahavita ohatran'izao de mienatra be ry zareo. De zay iny izavanyseho. Faharoa le resaka hoe fahaleovan-tena. Za aloha raha azy raha ny tena hoe fahaleovan-tena ara-politika dia manana ny Madagasikara nanomboka teo amin'ny nanovan'ny président ratsiraka ny accord de coopération sy le voalazany monsieur Marshal rehetrarehetra teo. Fa mahatonga antsika ohatran'ny voazana ny fahitako azy de tsika ihany. Itsika malagasy ihany mahatonga an'io am'le avana tombotsoa manokana. De raha vao misy reny nataon'ny président Andry Rajoelina reny ny fitombohan'ny hoe manangana fahaleovan-tena tena izy satria maninona no miteny an'izany. Nanana volonté politique izy. Ora ngere le hoe tampanakarena hoe anangana le soliere sisy re satria fa olona mpanambola ary frezy iso amin'ny amerikanina frezy no anisa mpamme groupe indra ny Madagasikara mpampanofa groupe efany président Andry Rajoelina de niezaka izy na hydroélectrique izy tena andekaleka de le tsika mandeha najanon'ireo koa le amin'ireny rano tsopa le re ambany ary am'le hoe rano mafana reny rehetrarehetra reny satria tsy maintsy miaika tsikelikely ohatry zay le fianana amin'le fikinan-doha teo koa moa reny le resaka teo le ara reny za moa zao de tsy haiko tsonga tsy fantatra hoe efa maninona indray misy zavara madaka karazany zany fa nga vanandray le accord natao tamin'ny président Andry Rajoelina tsy haiko tsony fa reny de niady masy tao amin'io PMM io raha io Fort Dauphin tadiditsika tsara fa tsy ndray inge nanana amin'ny PMM mavoly amin'ny accord teo aloha io zay hoe fananapalaigna ianao ndray nao nanany voly fa rehefa tateo arina de novembre Andry Rajoelina lizy tsy mety kosa zany de PMM mandray ary name vola
8 millions de dollars raha tsy diso nampiana ny fanamboarana ny RN13 zavatra zany nefa miainga tsikelikely misy tena aloha fampandrosoana mihitsy eto Madagasikara eto atsika malagasy no tokony eritreritra zay tonga saina hoe inona ny atao ahoana fepetra tokony raisa sotra to isorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko raisitsika ny amin'ny orange mirabanao tompoko miraba tompoko efa ao ianao fa mitenena eny tompoko misy rafity aveke marovay eny tompoko misy rafity aveke marovay eny tompoko eka mba ny hevitra zay satria ampanaraka an'ity fandarana ty zany mitenako ka zavatra tiako resana zany de le zavatra ifiziny le tenindreo le fanavozina amizao fotoana zao de hoe amizay magnenjika ze olona andika lalàna de tsy mainky ebena tsisy ambony lalàna ohatraohatran'izay ka magagana ka zany le zavatra atao ndre satria namoa ny antony nanomboka tamin'ny andron'ny Ravalomanana zany maro be le olona nandika ina nandika lalàna maro tsy voatanisa eto zavatra natao tamiri zany nanangana an'ireny magro isakany ko province namandreny ohatran'izay tamin'ny andron'ny Erajolo Mampianina raha ny tapaka avy any aminao le izy tapaka avy any aminao le izy eny tompoko miraba tompoko miraba tompoko eny tompoko matambaka matiabo manarina tao moramora le radio tao moramora ena zany zavatra matiako ambara de izao nafalay almi maso le raha matombo ihany ka tsy le malaza natao feno asa reve matimaty foana ny zanak'olona tena mampalahelo na sakana maso ny fianakaviana reny fianakaviana miantso tompoko manarak'izay ny folo ihany graduela de zavatra vitany teo ihany tokanany eroty ahoana mahavaza azy gasy reny izy tompoko tsy afaky ny anala za mamalagasy azy misy famalagasy izy famfatahorana azy no aninjena azy fanisanandro sanandro hoe tsy maveriny totra zao hoe gasy ray io tsy reny io fa manarakaazay ny vola to zarazaraina be tsy amin'ny maninona raha alonka raha mandre miaramila rehetrarehetra reo manapady mandanaka ireo mba matahorana Andriamanitra ianareo mpitondra fanjakana ao amin'ny fanavozana fa tsy fanavozana mihitsy io fa fampena tanteraka misaotra tompoko so nabetsaka ianao dia makasitraka ndrasantsika ny antso manaraka rehefa misy eny tompoko miraba tompoko miaraba mamivonatra mampatrika eny tompoko arabaina manokana mihitsy ianao tonton Marcel arabaiko tonga so vao maheno anao fa tsy teoteo moa ka tonga soanao tonton Marcel faharoa iarabandry zareo tao anatin'ny fanavozana iarabanao mon colonel vitanao le programme nasan'le filoham-pirenena indro fomeko anao kely ny apahany tam'izany kabary ny filoham-pirenena manao hoe misy ny fanavozana station de pompage vao mandro seza 1 ozy izy tam'izany fotoana zany izy ndresaka an'io ary ndresaka izy momba ny hoe ny famatsin-drano misy eto Antananarivo ozy izy de 80,000 mètres cubes par jour no misy ary tsy ampy vahoaka izana ozy ny anamboarana zany ho 120,000 litres mètres cubes par jour vitanareo 20,000 mètres cubes am'izao fotoana zao rehavanareo le izy fa vita sotranareo am'le continuité de l'état zay manko le continuité de l'état nataonareo arabaina nareo vitanareo le izy fa programme nasan'ny filona ireny le hoe fanavozana station de pompage sy ny rehetrarehetra reny ara efa atao anaty programme amin'ny filo daholo reny tsisy olan'izany vitanareo le asa arabaina nareo faroa vita le fiaonana nataony FFKM zay aty amin'ny fatra 335 de miresaka mahitsy mihitsy ho anareo mpitondra fiangonana anakefatra mbola tokony hisy
fihaonan'andray mandeha ataonareo ary manambara ny vahoaka fa voalohany reto avy re ny sehatra hiasana ao anatin'izany conférence zany ary zao avy ny hevitra hitondrana ny fiatsona ny olombelona tsirairay misaotra anareo fiangonana fa natsonareo le olona miaraka amin'ny firongony tao anatin'ny fivavahana faly zay mahita hoe zany ny ataonay hoe politika entinareo hitondrana le fikihonan-dom-pirenena na dia tsy mpanao politika ary nareo fa napetrakareo ao anatin'ny olona maizy azy le olona miaraka aminay faly zay nahitan'iny ary angatahanay mbola hitoizan'izany ary hiatsonareo anay zay ao anatin'le vondrina miaraka amin'le filoham-pirenena teo aloha na izy teo aloha tsy olana aminay mihitsy zany ianareo ny tompo-kevitra fa zay tsy miteny hoe tsy maintsy atsonareo izy ao anatin'ny sehatry ny fiangonana raha aman-dreninay nareo loavinay atapony loha ny teny ataonareo aminay masina ary ny teny ataonay ny teny ataonareo dia ajainay ka zay fanapahan-kevitra ataonareo dia ekenay antsakany sy andavany tsy zay mihitsy nitady korotany eto amin'ny tany tsy mifanjakana ka hiteny hoe tsy maintsy ampidirinay eto izy fa ho anay tsotra zay fanapahan-kevitra entinareo hitondrana an'io dia ekenay atsonareo zahay tsy raha nikoba zay ka andeha hoe ho tonga namana vao mavomavo fa mba hitondra koa zay ny anjara-birikinay ao anatin'le sehatra raha ilainy zany tsy atsona moa zay miandro fahavitany zay ka fa mbo manana ny programanay koa zay aprian'izay zavatra tena tenenina dia mbola mamerina zay tena mandoalika ao anatrehanareo tao anatin'ny reny-dresaka nataonareo reny zahay ro filoam-piangonana anakefatra mamevonahitra tompoko ary misaotra betsaka anareo zay irapo era-tsainy misaotra anareo rola ao anatin'ny fandarana isaona betsaka ianao dia makasitraka tompoko rasitsika rehetra ny antso manaraka miaraba tompoko tenena namana ihany karopaty afinasa dia mafotany voalaza ny namana teo namana daday tsisy tianina zafo za ndraiky resaka mikasika ny resaka mampandrosola isika malagasy tsy no tsy fantako hoe ahoana isika no mitanatana na mianahana miarena feno sisena eto ary tokony maty isika ty gaga indray rehefa mino vaovao bebe zany le fitrandrana tsy re mihitsy hoe ohatrinona indray le vola laina amin'io na hoana nefa zany karaha vita zany koa dia zatra samy bibibe raha ny hitako efa terina iny taonan'io teraka matio tany 2022 efa mitrasaka zay namadahoalinareo mitrasaka makatye tsoromandidy dia zao tsoromandidy misy toboiziny fa revitry sy fa hoe mankany atsirabe ka zay tsy fantako hoe hoana ny fandraisan'ny fantaka anazy am'izao satria zavany ny fahasarotany solika am'izao fotoana zao no miady ao moyen-orient tsika zany tsy tokony sahirana fa satria tsika manan'io ary efa niteny le professeur maninona rasolofo fa ainy manamboatra io dia mivadika azahoana ny karazan-tsolika azo ampiasaina na amin'ny motera amin'ny tomobila na amin'io fandefasana ny jirama ka inona no miatony tsy anaovana an'izany za aloha amin'ny namana santany le niresaka teo hoe tsy afaka amin'ny frantsay ny frantsay na tsy manana mihitsy na voto raiky esansy na gasy ary tsy manana avy poto volamena ahoana tsika ny tsy afaka amindreo ny fiaraha-miasa hoe zay manko naty le manjanona sy mampitovy hevitra indraindray satria nanay ndray mandeha ny maty tany ny dadabe anay premier guerre mondiale deuxième guerre mondiale niaro ny frantsay tsika tsika gasy andray mandrenitsika tato an'izany akoatriny seky zay ka zay mahatonga any amin'ny teny hoe ny gasy dia tokony maleo tena tanteraka fa fiaraha-miasa tsisy fanampakinana zay ny tokony ataotsika miaraka amin'ny
sy latsaky ny 50% satria ny arena kimbotany dia tena misy tokoa eto Madagasikara ary tsy lantsika io raha ohatra ka tsara ny akory ny fanarahana zay zany natanay hoe aoka isika atoko tena satria tokan'Andriamanitra anankareny fa mandekresy sanatry ny vaovao fa mitraka amin'izay manao tahaka ataony Mali, Niger ary Burkina Faso fa zanatany Frantsay ihany koa reo dia io reo miady namaka an'ilay fahaleovan-tena tanteraka sotrato. So nabetsaka ianao dia mankasitraka tompoko andrasantsika ny antso 034 07 009 88 032 91 901 20 eny tompoko miraba tompoko. Misaotra betsaka tompoko nanome anay fitenenana raha tafindrananja avy aty Maroantsetra. Isika kosa aloha tsy akaendrika tahaka ny ataon'ny Mayotte. Tsy hanao an'izany atsika ary tsy verin-dalana zany atsika. Fa raha manaiky ny hanao tahaka ny Mayotte zany atsika dia maty avokoa ny tantara pirenena rehetra hitan'ireo ray aman-drenitsika teo aloha. Dia inisan'izany ny 29 mars. Nitaky ny fahaleovan-tena ny nanaovan'izy ireny fa ahoana ny crise politique misy amintsika andeha dia verenantsika lalana ho any amin'ny fanjanahana. Tsy verina amin'izany tsika. Tsy verina amin'izany tsika tompoko. Ary tsy azovana ihany koa ny iram-pirenena fa ino nampiavaka antsika malagasy le iram-pirenena misy atsika zao. Ny sainan'ny firenentsika koa tsy azovana kolera zany fa mbola io any tazomintsika fa ino azoantsika ny fahaleovan-tena. Zay ny amin'iny. Ny faharoa manaraka ny mampahantra atsika malagasy ane ary matara ty firenena ty dia ny fahazahoana fahefana iny an-dalambe. Taorina ny nanonganana ny tsiranana ane dia olona tosiky ny fahefana iny an-dalambe daholo nitondra teo amin'ny firenena ty. Fahefana natosiky ny vahoaka milahatra eny an-dalambe natonga ny Général Ramanantsoa teo amin'ny toerana, natonga ny Didier Ratsiraka teo amin'ny toerana, natonga ny ireo rehetra masaka amin'izao fotoana fanavoazana zao dia fahefana azo andanana daholo tompoko. Io le mampansa atsika. Ka raha mbola misy foana ilay toerana hoe 13 mai, plasin'ny 13 mai, kianjan'ny 13 mai dia ho avy foana io fahefana avy an-dalambe io no litondra hitantana ny firenena ty. Fa raha misy kosa ny filoham-pirenena saky manafoana ny fanaovana an'io fietsiketsena amin'ny 13 mai 72 io, kianjan'ny 13 mai io dia zany ny filoham-pirenena hitazana ny fampandrosoana ny Madagasikara ka tsy misalasala mihitsy amin'ny tena zany. Ary zao ny mampandra atsika. Ny mampandra atsika fanorona raiky io dia avy amin'ny fanompoan'ny sampy ataontsika malagasy. Ny ankamaroany ny mpanan-karena eto Madagasikara tompoko dia amin'ny alalan'ny fanompoan'ny sampy. Satria tsy manaja piasa ny olona manan-karena amin'ny alalan'ny fanompoan'ny sampy. Tsy maintsy manevateva, tsy maintsy manirakira satria izany didin'ilay devoly ifanarahana mahatonga mampanankarena. Io no mampandra atsika koa faharoa ny fanompoan'ny sampy misy eto Madagasikara fa ny ankamaroan'ny mpanan-karena eto Madagasikara dia miavana amin'ny devoly avokoa ka tsy manaja ny mpiray tanindrazana aminy, ny mpiray firenena aminy. Andao atsika, anao tahaka ny nataon'i Nelson Mandela. Hoy Nelson Mandela raha tia misitondrana izy. Si je ne pardonnerai pas mes ennemis, je serai toujours prisonnier. Averiko indray. Hoy Nelson Mandela hoe si je ne pardonnerai pas mes ennemis, je serai toujours prisonnier. Andao anana toetsaina tahaka an'izany. Toetsainan'olona mahay mamela helika zany. Zay tonga ilay amin'ny fitondrana ao kay amela helika. Hitandro ny firaisampirenena, ny fitiavan-tanindrazana, ny fitiavan-namana, ny fitiavana ny malagasy tsy misy ankanava. Raha manana an'izany tsika mandroso ny firenena tompoko, misaotra betsaka tompoko. Isoana betsaka ianao dia makasitraka. Lasantsika ny antso manaraka 034 07 009 88 ary ny 032 91 901 20. Eny tompoko, mirabanao tompoko. Monsieur Mambika sy Martial
arato madinika mba hivevitra kely amin'ny fahitako ny raharaha mihitsy le fiara-piaramonina mihitsy moa zany de voalohany indrindra misy an'le resaka hoe fanafina nahitana balana manam-pahefana de tena maniry mihitsy ny tena hoe mba hafantatra hoe ahoana ny rano zany fa tena lasa mampalahelo ane le firenena ka hoe ny fitaovam-piadiny manam-pahefana lasa ampiasain'ny fiolahy na sanatr'iny koa hoe ny manam-pahefana no lasa manao asa-lahy aiza ny faran'ny firenetsika tirela ny zavatra ataon'ny vahiny masiahy eto amin'ny firenetsika efa manahirana ny mijery azy atao ahoana ny gainjena fa ny masiahy vahiny feny fivelomatika sy ny fiandianam-pirenetsika eto ohatra jery fotsiny ary mampalahelo raha malagasy manam-pahefana mba retsikombakomba amin'izy ireny ka ngamba reto mba tokony mba ho tonga sainy tsika malagasy fa tena miaraty ane zany fiarahamonitsika zany re olona manarak'izay an'ity le resaka fikiriana ny arem-pirenetsika ty mba teteny ihany ny tena marem-pianakaviana amin'ny matompona andraikitra madidy eto amin'ny ankohonana fiarahamonina mipokany amin'ny fikambanana amin'ny firenena mihitsy satria io arem-pirenena io dia atseta tsy hakanavana maninona kay ny arem-pirenetsika dia kenareo fitondram-panjakana hotsirian'olona avy any ivelany avy any fa ngatsika tsy mba manam-pahay baka mamantatra hoe inona ny arena misy eto amintsika dia atao inona koa amin'izao fotoana izao no anaovana an'izany fitsiriana zany zany no tena ny hevineny fa na amina fitondrana voafidy-bahoaka aza tsekeko ny anafana vahiny andeha hitsika ny arem-pirenetsika eto Madagasikara sekreatsika zany tsy tokony ho fantatry n'izanizy ary tokony hifanarahantsika ny ampiasana ny arem-pirenetsika eto mba hahafahany tena vahoaka malagasy mba velatra mba hahafahantsika miala ao anatin'ny fantrana fa tsy falifaly fotsiny vahiny mametraka atsika arana farany amin'ny resaka hoe fantrana eto amin'izao tontolo izao kanefa ny arem-pirenetsika eto afary zareo no misitraka azy isika dia manaiky badona foana isanandro izao tsy tokony misy ny ahatra vahoaka malagasy raha ny arena ny firenetsika fa le fitiavan-tena tena sisy fahaizana manao fifanarahana ireo no mahatonga atsika tena ohatrany hoe hosen'ny olona tapondolo le taranaka malagasy tonga ambola miteny dia voavin'ireo taranaka ireo fa rano efa vita fa ny kezavo dia tsy nohan'ny taranako ireo fa nohan'ny taranaka tsika rehetra mihitsy dia tsy mety manginona ny feon'nyteny foana ihany makasitraka tompo fahambava homana ampo mieritreritra so nabetsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa andrasantsika ny antso 034 07 009 88 na ny 032 91 901 20 eny tompoko miraba tompoko allo miraba tompoko namanao Patrika miraba Charles miraba Sianna miraba ihany koa ny piaketra nahita Madagasikara na ny ivelany miaino ny radio Viva fandarana Zavo raha François Farcitasy misaotra na mifitenenana eto ampiandohana toy za hoe iny Andriamatoa Andrajelo iny atamin'izay nahafantarako zany ny hoe filoham-pirenena ny tonga teto Madagasikara izy tena olona ny fitiavana olona ny fanetete olona ny tina eo ihany koa tsika rehetra ao Antananarivo manontany rehetra tena ambanivohitra manana Madagasikara mitsontsony zany raha nahita ny teny avaratra tamin'ny propagandany tena vahoaka any zany le rehetra vahoaka zany tena mbola tadiavan'ny olona anazy tany varatra tany Digo iny tako tamy tele fa tena ary efa ariva bezanto mbola any on'ny olona ny fitiavany Andriamatoa Andrajelo maromaly tamin'ny namana Jean-Claude hoe indresaka tatsivon'izany Andriamatoa Andrajelo iny déclaration iny fa zavatra ihany koa na dia fotoana fohy
azy nytovin'alo zany na vitany fanehokeviky izy a aneho vahoakany hoe zavatra zany zany andre matoanjo rajoelona ihany mihitsy raha toetaina de hoe mpitonjo na ela na aingana ny tonjo ty Madagasikara sady olony ty tanjazana olony tsy makasaina hoe tsy tiako zany na alatipika tsy tiako tare aiko ihany na ohatry zany de matoanjo rajoelona teny volohany manko nareo nilaza ny hoe matoa vaovao sy ny sisa sy ny gazety makasy zay zany hoe ande matoa lehibeany teo firaisana fahadimy any zany commune Antananarivo fahadimy zany amizao taona moa de tena mampatoko olona ohatry reny olony atao hoe finonany mitondra fivavahana ary eto lazana hoe soa fanambolana hoe mpiandy nefa de zany hoe tena tompoko rehetra hoe rehetra olona fikarana sinsiny fizanao nge ny andriamatoa le filohan'ny finavozany de tsy ho itenany zay atao hoe olona nanana ny atao hoe fahatsy ny tany Fransa io tonga hita aminao amizao teto Madagasikara amizao fotoana de olona madio ve io tokony anapazany ianao hoe andriamatoa le député Raholdina tena firaisana fahadimy tena atao hoe olona nitsinjo vahoaka firaisana fahadimy zany tena atao hoe atao manjakara efa nahena fa de tena malahelo ny andriamatoa Andry Rajoelina Raholdina amizao zavatra ataonareo amizao atao zao zany de tsy fanajana mizoa makasy ny andriamatoa Raholdina zao ataonareo zao mba mieritreritra fa nareo nge tsy ho makaky nareo ny hoe ataona raina ohatry zany de aleo nareo nefa de ataonareo zao de ataon'olona zany ty nareo orina de akatiny nareo mba eritreretra ihany zay mitondra an'izao fanavozana hoazany ny olona rehetra zao raha tena dinihana de mety zao aminay koa zany raha eo hoe fandrosoana zany ny fandrosoana nge efa tena netiny andriamatoa Andry Rajoelina raha ho an'ny mpianakany ampianaranao fa tena 10 sur 20 na 15 sur 20 de nefa zao nanongananareo kapisady sy ny taritary sy ny sisy reo tsy hoe nanana nampiana président ka hoe naombana anareo vaditra vady tamin'ny atao hoe nareo le hoe ina moa hoe arovozana tanjokozany lefa nareo zay mamaty amin'ny mitondra eo aminareo tsy mety zany ry kapisady tary ny kolonela moa ny fotoana moa zany vita am'zany satria nareo namela ny olona itsofoka de na président moa fa wawawa zany misy de eto zany de miteny hafa andriamatoa filoha Andry Rajoelina any amin'ny lavitra any ianao enonao rehetra zao fa mitondra amin'ny fitondràna ianao orinao ary zay vahoaka de manatena anao tanteraka fitsapanjana fividianana zany ianao satria ianao mbola ilay fa anasony vahoaka hitondra fandrosoana ho amin'ny vahoaka zao ny zavatra fandrosoana ita zao ny lalambe midana ny intizy ny fototsasira Madagasikara io ny dingenany sasany diamazay nanao azy lokona ny eto lokona ny roko nefa lokona orange izao lokona mangamanga ny tapany sy ny sisa eto aminay zao misy zany atao hoe Kotsirano Ambatondavary misy CSPD teo aloha zany nataon'andriamatoa Andry Rajoelina de novana CSP zay le izy tika zany fa tsy vitanareo le izy novana nefa andriamatoa Andry Rajoelina nanao azy CSPD tamin'ny masaina tsara angamba io Diomy Kotsirano natona oriny izy okianjy de zao fotoana ary dipiteny am'izao fotoana zany bitanao fomba ny okianjy daholo ny am'izao fotoana zao andriamatoa Andry Rajoelina no de aingangona araky tena sina ia isaona betsaka ianao de makasitraka andrasantsika hatrany ny antso antso telo any raisitsika sisa e tompoko miaba tompoko allô eny tompoko miraba tompoko salama tompoko eny tompoko iza de avy aizy misy zaka ty sanarato tompoko eny tompoko anjara tena hoe tsy mpianakely zany misy masy le olona zany miteny hoe tsy navita ninina mihitsy io filoha teo aloha io tena hitongavana zany tokony andeha le olona avy any amin'ny faritra vansaka ka le faritra ty hoe natao hoe fototra ho fazam-pianam-piantsika andriamatoa Andry Rajoelina manaraka an'izay koa izy moa zany nanao an'io planina tany atsimo io
aloha izao ny raha tsika miteny zao fahatelo manaraka an'izay zany malahelo ihany tena mitily valifaty politika teo fanavoana sa fahavoasana amin'izao fotoana zao tia eo ny fikarahana eo fa fatapirenena ny tantara ka zay zany mba mangavy ho avy ny enina amby jona ka mba ataoko fa tsika ny sakasakana toko revory daholo ny frobony manao orange de milahatra ho mamatsy manao tifle ny raha Madagasikara sona toko sorona betsaka ianao dia makasitraka tompo ndrasantsika ny antso manaraka antso anakoa zany sisa no raisina 034 eny tompoko miarava tompoko eny tompoko eny namana Martial fahitana zavatra nisy aloha zao matoy zany ohatrany hoe velo entanteraka système électoral hoe teotenena ohatrany hoe izy mitena tsy fidina zay ny président fokontany matoy izy hoe membre iso io nareo menimenina hoe nareo eo olona efapolo fotsiny na tsony membre matoy hoe RTC io no vainy hoe solona ny membre sy ohatrany zany matoy ny PDF natanareo PDF lasa fatantarana hoe tsy ho lany izy raha hoe mbola zany na ny masina fomba anazy izy manokana zany zay natao ny lasaka izy kafe lasaka izy manaraka zany ny fitongava malala tsara fa ny hoe etsy vahoaka izy vahoaka fa izy raha ny tena marina ny marina hita ny marina hita zany tena ohatra mandray anjara le tsika zao vavindremina fa indreo boka farany izy iny tsy olona misatra amin'izay tena fa vitsy ny olona hoe nanao an'izy fa anatin'ny maranina io izy de ny akoatry maranina koa zany na fitsarana fitsarana iny koa nataony aizao anatin'ny lalam-pandrenana misy eo iny ny question ny kapisatana ohatrany hoe kapisatana zany hoe antrim-panjaka solony sisy an'izany zay nataoko hoe maranina raha resaka fitsarana zay ny tena ohatrany hoe tena misy hoe tena ilana hoe fiheverana ataontsika fa raha io mbola misy de ohatrany tsika reo zao de tsy mety hoe ano any sao de mba misy maranina tsiritra koa baokory zalamba no ohatra amin'izay fa amin'izay tsika mahazo ohatrany hoe zaky potatra an'ireny loko reny hoe vazotsika de amin'izay tsiriretra hoe mba mandeha zéro fara mba mandeha vola amin'ireny anaty-fanjakana fa ohatrohatrohatra an'izao any ka zao de misy maranina tetra zany any fa zay nataoko satria ahoana ny fezana tsy maranina zao fomba ahoana io zany tokony hoe tena mivelona hevitra misy fa raha ireo mbola hoe alohatsy ny atao roatra an'ireny eraka fotsiny anao misy anao tangana zay manao an'izay atao hoe de io tsarana moa mamararana azy fa ahoana mpandeha fa so nabetsaka ianao dia mankasitraka antso ray farany zany no andrasantsika antso anakay farany 034 07 009 88 ary ny 032 91 901 20 antso anakay no andrasantsika dia amarana ny fandarantsika ry mpiaino ajaina ka faingotsika iandry zay antso zay eny tompoko ianao ary mamarana ny antso eny tompoko Graba Martial menja dia raro eny tompoko ohatra tsy ambara mamatsika sy Martial dia tsotra trois voninkazo manokana Andriamatoa le premier savant inventeur de Madagascar Andriamatoa Johnny zay niarany any raha tamiko profenmeko etontsy fa tena mahay olo io efa mazava tara mihitsy zahatra iny na fanampanany hoe za mahay an'izao vitako hitako toko zay mbola andrasana ary ty tena zavatra anankiray mampalahelo tompoko le manam-paizana rehetrarehetra eto Madagasikara tia tokony atapatra iray avita zavatra inona
izanao anaiky hoetinizy eto ary izanao anaiky bajonozy eto sorata isorana betsaka ianao dia makasitraka aloha raisitsika ty antso ray farantigna eny tompoko ianao mamara anazy miarahaba mampatrik miarahaba miarsal miarahaba ny malagasy rehetra tsy vako voalohany aloha ny zava-misy teto Madagasikara samy mijetrika travinay dia misy ny fahaleovantena toe-karenatsika na ara-politika dia manantsika fa misy limitiny hoe atreto ny limitinareo atreto fa tsy mahazo miala eto nareo dia io le asa padesy matramin'izay io raha tonga soixante 80 efa naika mbanandetsika tamin'ny andro natsiraka tamin'ny araka tamin'ry Gorbatchev sy ry Brezhnev reny ireny raganty reny dia tonga padesima dia inona asiana modernisme eto miakatra ty fireneny ty dia rehefa anao zay faraherin'izay malagasy satria gasy makoa manao masarera-bazaha raha tsy mitonga saina hoe io ndray fa very dia verina le raika lataloha efa naika atyre tamin'ny andro tanterenenarivo sy ny amiraly io ndray le padesima tonga ndray 2002 nataony zay anakorytanana tsika miala gauche miala droite dia tonga ndray le masarera-bazaha tonga ndray andro laduel io ararehefa mate 2009 efa adetsika na dia tetezamita miaraka amina forongony samy hafa ara-tao hita hoe songadina kely le Madagasikara dia efa nisy nitsipaka ndray tao hoe azam-panaovany raga io fa raha vao io milatsaka eo tonga dia lasa io dia tonga ndray ny 2018 io ndray le padesima fa tonga dia efa nandeha ndray tsika 2018 nanao masarera-bazaha dia verina ndray dia io tsika efa naika andeha ndray tsika io atrany atsimo ka atrany farany avaratra ndrefa natsinarana samy mandeha daholo dia efa io ndray le masarera-bazaha fa efa nisy napiditra ndray zao le masarera-bazaha io ka hidofotra ndray zao kelikely vao tonga saina ndray dia hokenda mangana sesika ny tanany ndray dia hoe io ary le lazaiko ndray fa hoe raha nanaiky eny atsika tamin'ny 2000 teo hoe alao avy 2028 rehefa tsy tetsika io filoham-pirenena io dia dava aloha tsika iza ny olona ho asolo an'io fa tsika tsy nety fa hoe tsy mandry zay herintaona antsika aloha miandry telo taona toy izay miandry herintaona dia io zao le telo taona lazain'le olona hoe nahazo raha ihany zay tosy fa telo taona zay raha misy olona manatitra gato any aminao tsy le manao livraison netretinao fa iza naminy an'le gato zay aloha fa tsy mijerana hoe misy mobilety nanatitra an'le mofo tao aminao dia ty le gato dia tsy iny mijerenao fa hoe avaiza le gato dia ahoany ty le fotodrafitasa tsy nahatonga an'le ranotany aminao hoe solo nisy teo 5 kilometra zany ny solona kiny atosy nisy olona kiny ampasapeto nisy olona kiny mahazo 5 kilometra le teo solonana teteny sa tsisy teo solona te fa le fotodrafitasa mihitsy kaitsapy anany le izy le te-karetsika misy olona bizimelonao io ane le teneko foana hoe reto karana reto ve dia tsy mba misy ratsy mihitsy na dia anankirera fa dia tena tsara 99,99% daholo reo ne tena mijery amin'ny toe-karetsika sy ny antsika dia reo tena manao an'le hoe atondraiky tena dia mitsofoka io marsarera io dia io mahazo antsika io raha rehefa nyzavandry marsy anatramityreny misy andreny hoe kavadry reny reny 0,5 karazany reny efa nateteo io ndray nateteo ny odofo dia io ndray zao dia ny voanjo ary tokony anaovana menaka ary ndray ho ahondra antsika ansinina dia atao inona zany le odofo ary amena be ary io drany efa mandeha any atsimo efa hotokanan'le ministera ny rano ndray zao le izy amin'ny volana ambony io sary vavila aloha 26 ndray le ary abovo be androy ary efa tonga any le pipeline efa mahazo rano madio le olona any tsy Antananarivo rery le Madagasikara fa atary ranomasina valam-parivo le mpanjaka mahay zay dia tokony mba mieritrerititsika gasy hoe raha manaraka tsy maintsy hidona ndray manko marisareratsika io dia mba mieritrerety am'izay aloha nanaovana marisarera dia alao manao marisava ihany na dia mijery ary mba mahita ny tokony ejerana hoe ato tokony ejery raha marisava
raha manao masa reny mihitsy tsy fantatra io zay kapohan'ny atoko anao any na vy na marotona laepo tsy fantatra. Ia, isorana betsaka ianao dia makasitraka. Zay ny antso noraisina tamintsika ry mpiainao zay na makasitraka makatelina indrindra tompo. Marana ny fandarantsika Marcel famitinana. Ia, ataoko hoe famitinana dia misy teboka atao hoe teny averiko reto dia zay ny amidinako azy. Tsika malagasy dia ory avamanana fa faly avana ory. Zay ny voalohany. Faharoa, efa nambarantsika teto amin'ity fandarana okazavy ity tao anatin'ny taona mitambatra mihitsy fa ny olana ao anatin'ny jirama dia nefa amin'ny jirama ihany. Ka raha io zavatra natao io dia le hoe continuité de l'état. Mahafinaritra le olona le namerina teo hoe tsika nanao amerina dia izy koa mba namerina continuité de l'état na dia le pipeline naza natao olona fara teo hoe asan'le fitondrana teo aloha zay na ilika dia anao an'le marche arrière hoe sary mekely amotsika telona eto ary farany dia hoe ny fandrafitra ty natao eto Madagasikara mission an'ilay rotaona nomena amin'ny PRRM am'izao tsy natao mitsy hoe filoham-pirenena izy fa filohana fanjakana. Rotaona nomena azy mivoaka amina vavahady malalaka izy raha toka tsy milatsaka. Raha milatsaka manko izy dia sady juge parti zay sanatria ohatra ny lelan'omby aloha tsy toizako dia zay mahatonga teny hoe ny fanovana rafitra eto Madagasikara dia ny fikaonandoham-pirenena ny fototra. Ovana ve ny lalam-pandrenana ny lalam-pifidianana ho aiza tsika ho aiza dia Madagasikara mbola tsy mahavita fanjaitra azo kofehy no ovana andeha amita an'izany anenjika ny hafa nakana ohatra ry sinina nytodiana sy ny karazany. Dikany ny fanovana atao eto Madagasikara zavatra anankiroa ny angana dia ny fanovana toe-tsaina changement de mentalité ary faharoa dia ny fanovana fitondran-tena changement de comportement. Izay no itenenina ihany koa anatin'izay famitinana izay hoe isoranareo fitondrana fanavozana miaino ny fandarana okazava. Tena tonga dia miteny izay satria nampahafantarina teto ny foto-drafitrasa nataony ny mpitondra teo aloha dia ny asy ianareo ao anatin'ny continuité de l'état dia misy zany ny rano mandeha dia ny tokanana foto-drafitrasa tamin'ny fotoan'andro dia zay ny atao hoe isoranareo ampiko le fisoran'le mpiaino teo ary tena akasitrahana toy izy ny asa manaraka retopoko aza miainatra amin'ny laza ny zavatra marina ny ady la politika anareo ao dia mba ho tanteraka koa le hoe ho voaporofinareo araky ny famakafakana nentina teo hoe amin'ny fotoana manao ahoana no ampisehoana ihany koa ny hoe tena mahaleo tena i Madagasikara ao anatin'izay resaka ara-toe-karena sy ny zavatra tokony hoe amafisina ananan'ny Madagasikara amin'ny fahaleovan-tena. Tiako tsindrina sao dia misy tsy maintsy sasany miaino fa manana ny fahaleovan-tena ny Madagasikara satria nahoana manana lalam-panorenana, manana ministra, manana ny rafitra samihafa fa ny tena resahana atao amin'le fahaleovan-tena anankiray tena tadiavina dia hoe mba ho tonga lafatra amin'le fahaleovan-tena zay mametraka fanontaniana ho an'ny tsirairay avy indrindraindrindra ao amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny fiariana ny toe-karena sosialy sy ny sisa. Zay le izy zay ka eto dia izy zay hoe mpanaramaso ny vahoaka ary isorana fa tafitany amin'ny vahoaka malagasy le hoe mpanaramaso ny vahoaka malagasy ary tonga somatsara any amin'ny mpitondra ny fanavozana okazava makasitraka makatelo.